지금 우리 한국인 이번 사건의 범인을 꼭 잡아주십시오. 우리 한인들은 끝까지 이 나라 정부와 경찰과 협조하여 범인을 잡는 데 노력할 것입니다. Korean eto Madagasikara dia tsy amelany vitamora fa hiasa ary angataka fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy atratrarana an'izay nanao ny ratsy. Tsy ivona ny zoma araky amin'ny 20 febroary tokony ho tamin'ny folora sasany alina tany Moramanga mpianaka teratany koreanina tatsimo 25 taona sy 24 taona no novonono jiolahy tao an-tokantranony. Misy safito ireo olon-dratsy raha ny fampitamba vaovao ray ary nahazo vola matapitrisany fa mbola noroso tamin'ny famonoana ihany. Tsy anaiky izao ireo koreanina tatsimo miasa somony eto amintsika raha tsy tratra ireo navandosa. 김창열 목사님께서는 Dia pastera Gimma dia niaro ny zanany vavy tao anatin'ilay fanafiana ary izay no nahatonga azy naratra mafy. Ny mpangalatra tamin'izay dia niteny foana hoe avohay ny vola. Efa natolotry pastera Gimma daholo ny vola rehetrarehetra izay nananany zareo. Dia nefany mbola nitotainy zareo tamin'ny vaty ihany rehefa avy namian'ilay vola pastera Gimma. Ireo jiolahy ireo izay tsy matahotra an'Andriamanitra na dia mba ho an'ny fivoaran'ity firenena Madagasikara ity fotsiny ary dia tsy maintsy ho tratrarinay. Mampieritreritra lalina ary tokony ametrahana fanontaniana sy iketsaham-baolana dia hoe ahoana maninona no mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana miatra manaina eto amintsika. Tsy eto amin'ny renivohitra sy ny manodidina ihany fa saika manerana nosona hainoana ny tranga tsy fandriam-pahalemana io fanapahan-doha. Ary de lasiba de misy hoe attaque à main armée. De misy ny maro zany amin'ny endrika izay hono de lasibatra ao anatin'izany na olon-tsotra, na olom-bofidy, na mpandraharaha, na teratany vahiny, na mpitandron'ny filaminana. Lasibatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany de eo anao zany tsy maintsy mametraka fanontaniana tsy maintsy resahana io satria maninona. Miantoka ny fahalemana amin'ny sehatra rehetra izany. De eo zany le hoe ahoana no mahatonga n'io resaka hoe firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io indrindra fa ny fanafiana amin'ny tambasy. De mipetraka zany eo de ao zany hoe kalizy inge mahantra ny olona de tsy fantatra le fahantrana ve tena miteraka amin'izany aloha le izy ry toky firafalimanana. De eo ndray zany misy hoe ka tsy mitsinjara araka ny tokony ho izy ny arena eto Madagasikara zany hoe olombitsy ihany no mitavana an'le izy fa ny maro anisa dia zay zany ny raha mahita io le hoe mitrongy vohomana raha afaka iomana ary ao anatin'le trongy mandeha be moa zao nyresaka amin'izao fotoana zao ohatra ny lasa misy manao référence amin'ny zavatra tenen'ny président-ny États-Unis nga Donald Trump hoe misy resaka mandesany ao de hoe ho ataony ho gedzay noho ny fananan'ireo mpitondra afrikanina be kolikoly izay manana avoara any amin'ny États-Unis any zany mbola resaka mandeha fa miverina ty amin'ny firenentsika ihany tsika hoe misy maneho hevitra zany fa le fihetsinjarana amin'ny tany ilan'ny arena de isan'ny antony mahatonga an'io tsy fandriam-pahalemana io de eo koa zany tsy fisina asa de miteraka tsy fandriam-pahalemana io fa lizy hoe tena miatra manaina zany enjana tena enjana raha mampatsiaka kely fotsiny hoe teto an-drenivohitra hoe fanafiana andro atoandro sy ny hoe navatezan'olona nisan'izany ohatra le tetsambody voana tamin'ny 20 volana janoary izy iny de andro vitsivitsy tao aorinan'iny le voatifitra lay mpamily ray mpianakaviana andro vitsy tao aorinan'iny 29 volana janoary de nisy ihany koa lay ray mpianakaviana tery ampamantanana hoe tena hoe misy fianakaviana voalaza hoe nalafy fiara de nisy nanafika tsy tatao tsony ny vola de vonoina le ray mpianakaviana teny ampamantanana de tahaka an'izany ihany koa lay tetsy andohana analakely de tena ray mpianakaviana mba mitady mpandraraha sy ny sisa mpanakaly vola vahiny de voatafika andro atoandro marina hoe misy ny ezaka maro samihafa ary vo tamin'ny faran'ny herinandro teo nisan'le hoe anankidimy matin'ny mpitandron'ny filaminana fa raha izany zany tena hoe nahatsana tanàna enjana lay tsy fandriam-pahalemana de isan'ny tana zany ihany koa moasa misy ifandraisany ny faritra somary stratégique amin'ny resaka rena kibon-tany tahaka an'izany ohatra ny tany ambady finandrahana iny tany Mangataboango moa zany hoe be ny tanàna namoiniaina tahaka an'izany ihany koa ny amin'iny hoe faritra Betsiboka sy aloatra Mangoro iny zay matetika nandrenesana hoe vakana keriny von'olona Matsiravina
dia iny ihany koa hoe mpandrara teratany koreana tatsimo peo mpianaka anisany hoe mba tonga zany hoe anao karazana fiofanana izaratra ikefa manao asana volontaria amina resaka hoe fambolena de tena misy mamono amin'ny fomba bibina tamin'ny farany herinandro teo tany Amarivoay ao anatin'ny commune Morarano-Gare ka zany ilay zavatra manahirana sy tena hoe mikiky ny firenena zany ilay tsy fandripahalemana ny fanafiana taxi brosy ihany koa amin'izao fotoana izao miverina tena hoe tsy naiza le anao zany de misy tranga foana de sanatria tsy hoe finiavana isitona lakolosy ohatrany hoe arakaraky ny fitombon'ny pegalona eto amin'ny firenena ohatrany hoe vao mainka mitombo ilay tsy fandripahalemana le ohatrany mampaeritreritra lalina hoe inona moa zany no tena manamarina no mijustifie ozy izy ny resaka eny an-tanàna zany hoe fahoana mihitsy raha plutôt tena hoe miakatra mitombo isa andro manalina ny fanombekarana hoe galona zany na generaly raha tsy tena fa tsy generaly eto amintsika nefa ny resaka tsy fandripahalemana tena manjeky ozy izy fitenenana io zany le hoe tena miororo zay tsy izy ohatra rehefa ndresahan'ny tokorafahalymanana teo reo olombelona piraitan-drazana manana toe tena varira zany zao de tena voatery hoe tena indrindra fa any ambanivohitra eto andrenivohitra izy zany mba amin'ala fa any ambanivohitra any tena miororo mihitsy na amin'ny fianakaviana na hoe ngamo de sitrapon'izy ireny ho anana toe tena varira fa nefa nya de tena olana be zany le fiainana any ambanivohitra rehetra de zao zany le izy mety inona ary zany satria misy jola zao raha ao anatin'ireny tratra na hoe maty ihany koa de hoe pamerikeliko io vao nivoaka ny fonja de miverina manafika andray de tena efa navidany sazony koa hoe ren'olona reny sa sanatrin'ny vava mivoaka atsokosoko moa zany eo zany le izy matetika mivoaka ngely efa hoe olona hoe tena gatra mandrama asa terivozana mandra-pahafaty de mivoaka tsy lera zany de inona mahatonga zany inona mahatonga lizy hoe misy fanalefahana sazy satria na resaka hoe remise de peine zany hoe fanalefahana tsazy le omeny filoham-pirenena ihany moa manana ny fahafahana sy ny fahefana manome an'ireny de tsy misitraka an'izany ny olona navita heloka be vavy zany foana misy fanamarina ao anatin'ireny tsy misitraka n'ireny remise de peine reny kanefa zany de tena hoe gaga ianao zany mahita tena misy olona mivoaka tsy lera avy any ao anatin'le izy de eo zany hoe inona de eo ngeny mahatonga ny olona tena any ianao zany rehefa mba manao sondage hoe raha aminao inona ny vahaolana ty tsy fandripahalemana ty raha nanontany olona folo zao ry Danisy Ritoky de hoe avereno ny fanameloana ho faty tonga saina be mihitsy hoe tena inona mahatonga an'izany tamin'ny sasasasany tamin'ireo de hoe ka zao ny didi-pitsarana manafosafo ny lalàna misy ohatran'ny haingo-taratasy ny resaka kolikoly fa tsy ferina tsony de ohatran'ny tady iverina amin'ny iran'ny nahary ngely izy ninninina nataony rehetra de odoy de hitanao zany le izy de mila vonjy gasla le irany amin'ny basta iny fa ity zany zavatra ty hoe tena amin'ny lafiny anankiregny izy anao mieritreritra ihany sao de mba zay ary ny tena vahaolana amin'ity zavatra ty hoe avereny rangany peine de mort de tonga de samy satria zao de io zay mantsy an'le olona gny ki ho ary roa le famisirana tsy hita be ny ihany fa miazoazo miantona indray miantsy ao anatin'le ka nga moantsy le taloha le hoe ampiarana amin'ny mpanolana de eo zany tena mbola miziry tsy mifanaraka iny moa le ady hevitra be tam'le masovo amin'ny européanina teto zany le hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra sy ny avin'ny Madagasikara amin'ny fanajana sisa lay iny faneho-kevitra tamin'ny kasian'ny resaka hoe lalàna vaovao zany zay fa amin'ny ady heloko amin'le hoe fanasazinan'ireo mpanolana indrindra fa amin'ny zaza-tsim-potoana de mbola miantona satria mbola tsy hoe izy moa zany zao nefa naonaovana satria huili le teny mieritra atosika zao nalaza be tam'le voalohany hoe iny huili zany nisy antatra n'ity zavatra ty de nefa moa hoe tsy maintsy mbola misy ambaratonga maro samihafa le hoe satria mbola tsy mivoaka nga moa didy fampiarana an'izy ireny de fa nivoaka le didy fampiarana fa zay le izy hoe eo am'le fanatanterahana le izy mety miaohatra koa satria na ny mpitsara na ny mpandidy na ny amin'ny hôpitaly ny anao atateraka le izy mbola mieritreritra hoe inona ny tsy avoanay raha ohatra ka mety misy safelika ity zavatra ity zany rehetrarehetra zany le izy de eo no satria raha iresaka hoe peine de mort zany nisy n'olo tsy tia lalana zany any amin'ireny tany tatsinanany reny tsy miraraha zany fa ny azy tonga de betahany ianao zany rehefa navita heloka be fa aty amintsika hoe tsika fa nanao sony an'ireny le atao fifanarahana resa-pirenena momba ny zon'olombelona de fa hoe ny fanameloana ho faty dia mivadika ho sazy ohatra asa terivozina
mandrapahafaty le aterivozana zany ohatra ny tena terena mihitsy ianao zany misy olo miondrika anefa atao ty tsy zany le zavatra mitanga fa de hoe midy any amin'ny fonjany mandritry ny fotoana zay le hoe mandrapahafaty ohatra le olona de ohatra ny tsisy mirana any le satria mbola mahita hirika ivoana avy any any de eo le misy resaka le hoe reny le tratra oatra reny ngamba tonga de mila sao de lazainy olona miantso fitsaram-baoaka eto hoe mila zany tsika tsy miala zany tsika fa le hoe inona ny vahaolana izay zany zao le tena fanontaniana inona ny tena vahaolana amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity fa tena torola izy toro satria malaza ratsy miteraka laza ratsy ho atsika any ampitan-dramasina any de itsika de isan'ny firenena atao hoe nosy nosy ary hoe manana an'ireo arena voajanahary tsy fahita eran'izao tontolo zao zay mampilendalendany maro mba teo avy aty na ny fananany ny allée de baobab ny tsingy de bemara ny tsingy mena any avary nosy ireo nosy rehetrarehetra reo de hoe andao any Madagasikara kanefa ny tsy fandriam-pahalemana miatra manaina to io tompo lasy tompo vavy mampiemitra ny mpizahatany anisan'izao io tranga tany Moraranga zay faharoa efa tsy resahana tsony hoe lafo de lafo ny sarany tapakilina mandeha maty Madagasikara amin'ny lafiny fiaramanidina de isan'ny olana tsy ahatongavan'ireo ataontsika hoe fiborosisehan'ny teratany vahiny tonga izahatany aty Madagasikara izany fahatelo ny tsy fahampiany zotra anatiny amin'ny fiaramanidina ihany koa de isan'ny olana zany ny fitaterana tanety dia manahirana be ao amin'ny faratsiny lalana eto antoerany zany rehetrarehetra zany no mitambatra no mahatezitra ny pomba ny fitondrana hoe de tsy mba misy ahatra tsara mihitsy hoe tenenareo amin'izao topo radio zao so amin'ny gazety tia tanindrazany ko zay ary le zava-misy fa inona moa no azinga amorony nareo ngy zany de ohatrany tsy mba mandehandeha ty Madagasikara ty sa feo hafa ny tatitra tonga any aminareo hoe tsisy an'izany aniny zany tarisy ty ohatrany hafahafa be rehefa misy ve ny tsara de misy adala ve tsy tian'ny tsara fa ny mbola betsaka raha isa forelo fosiny ary nefa taraina ny olona Antananarivo lalana ane io fa tena mbola eto Antananarivo fa tsy renina Antananarivo fa tena lavaka be message tonga vao maraina ato aminay eo ampejiny tompy